atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i JESOA lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny KRISTY. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fanira. Misy hasina ny fijaliana. Zegny lohevitra atolotry ny eglizy antsika androany amin'izao alahady 720 mandavantaona taona by izao. Asaigny mandrakariva ampitiavagna sy ampirarian-tso ary nareo mpitandrigna jegny hagnaraka ny fandaharagna ny fampianaragna avy amin'ny ray aman-drenitsika sy ny tenin'Andriamanitra tolotry ny eglizy amin'izao alahady 720 mandavantaona izao. Ny vaky-teny masina voalohany ary iarantsika mitandregny dia nalaigny tamin'ny bokyny Isaia mpaminany ny toko 15 andininy 15 ka hatramin'ny andininy 15 tapany voalohany. Nosikafan'ny Tompo Andriamanitra ny sofiko ary tsy mba nanohitra aho na niemotra akory. Natolotro tamin'ny mpikapokay ny lamosiko ary tamin'ireo nanongotra ny volombavako ny takolako ary ny tavako tsy nafeniko tamin'ny latsa sy ny rora fa ny Tompo Andriamanitra namonjy ahy ka ny latsa tsy nahaketrakay ka ny tavako nataoko manahaka ny afo vato ary fantatro fa tsy omenatra aho. Akaiky ile manamarina ahy iza no andahatra manohitra ahy oka ifanatrika isika. Iza no manohitra ahy oka izy hankaty amiko. Ny Tompo Andriamanitra namonjy ahy ka iza no hanameloka ahy. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny Andriamanitra. In realtà di tu,
isika dia tsy hiditra ny fanjakan'Andriamanitra raha tsy miaritra ny fahorinisika dia tsy hiditra ny fanjakan'Andriamanitra. Ny vaky-teny masina faharoa nalaigny tamin'ny taratasiny masinda Jakoba apôstôly toko faharoe ny 7:12 ka hatramin'ny 7:20. Ry kristianina havana, raha misy olona milaza azo manam-pinoana nefa tsy manana asa, inona ny soa ho azony? Moa avonjy azy va izany finoana izany? Raha misy rahalahy na anabavy tsy manan-kitafy sy tsy manan-kohanina isan'andro ka ilazany ny iray aminareo hoe mandeha anam-piadanana, mamindroa sy mivokisa nefa tsy omeny izay ilain'ny vatany, inona ny soa ho azony amin'izany? Mba toy izany ihany koa ny finoana raha tsy ombana asa izy dia tena maty mihitsy. Amaly koa ny olona anao hoe ianao manampinoana ono ary zaho manana asa koa. Asehoy ahy hoe ny finoanao tsy misy asa ary zaho kosa aneo aminao ny finoako amin'ny asako. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ny evanjely iarantsika mitandregny ry mpieno ajegny dia nalaigny tamin'ny evanjely ny masinda Marka toko 9 andininy faha 17 ka hatramin'ny faha 13. Tamin'ny zanandro zany i JESOA sy ny mpianany dia nankany amin'ny vohitra manodidina ny Sezaren'i Filipa, ary teny andalana dia nanontany ny mpianany JESOA nanao hoe ataon'ny olona ho iza moa aho? Ary namaly ireo nanao hoe i John Batista ho ny sasany, i Elia ho ny sasany, ary anankiray amin'ny mpaminany ho kosa ny sasany. Ary hoy izy tamin'izy ireo, fa ianareo kosa manao ahy ho iza? Dia namaly Pierre ka nanao taminy hoe ianao no KRISTY, ary norarany mafy izy ireo mba tsy lazalaza azy na aminiza na aminiza. Tamin'izay nambarany tamin'izy ireo fa ny zanak'olona dia tsy maintsy hijaly mafy ary atosiky ny loholona mba amin'ny lohandohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ary ho vonoina, fa hitsangana indray raha afaka ateloana, sady nataony mazava tsara ny filazany izany. Dia nentiny Pierre ny tanila izy ka noteneniny mafy, fa niodina nijery ny mpianany izy ary niteny mafy any Pierre hoe miala amiko ry Satana, satria tsy mihevitra araka n'Andriamanitra ianao fa araka ny olombelona. Dia nantsoiny ny vahoaka mba amin'ny mpianany ka nilazany hoe raha misy te hanaraka ahy dia oka izy andany tenany, sady hitondra ny azy fijaliana ka anaraka ahy. Fa izay te hamonjy ny ainy no hahavery azy, ary izay ahafohy azy no ny fitiavany azy sy ny eglizy no ahavonjy azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry KRISTY. Ry kristianina havana, namitra terisika fa etonivon'ny fiainansika Andriamanitra ary JESOA miara-dalana amintsika, ary dia
ny tena fiainana dia ny fahaizasika mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro, izany hoe ahafahasika miombona bebe koa amin'Andriamanitra ka sy misy efitrefitra na oviana ny finoana sy ny fiainana. Ka amin'izao Alahady 4 Mandavantaona izao ary eo anivon'izay rehetra izay dia sy maintsy misy fotoana ary anehoanan'izay finoana izay, ary dia izay no fanontaniana apetraky ny Jesoa tamin'ireo mpianany ao amin'ny evanjely amin'izao Alahady 4 Mandavantaona izao, ary apetrany amintsika mianakavy fa indrindra ho an'ireo tanora izay efa manakaiky dia akaiky tokoa ny fankalazana ny MISY ary miombona amin'izy ireo isika kristianina, fa indrindra isika eto amin'ny dioseze izay maro ireo tanora zanasika, zokisika, zanitsika, avasika izay velona n'izay pelerinage ny MISY izay, satria izay moa ny MISY pelerinage fivahiniana masina avy ety Dego andeha ho any atsimo mamakivaky ny Madagasikara, ka ao anatin'izay famakivakiana ny Madagasikara izay tandindro ny fiainansika, mamakivaky ny fiainansika ity sika isan'andro vaky, dia mametraka fanontaniana amintsika tahaka ny nametrahany fanontaniana tamin'ireo apôstôly ataonareo iza morao, iza tokoa i JESOA KRISTY ry kristianina havana ho ansika tsirairay avy, iza JESOA ataon'olona iza i JESOA ary ho ansika iza izy. Dia maro no milaza fa tahaka izao JESOA, tahaka sy Andriamanitra JESOA, sisy zany JESOA izany, resa be fosiny zany, ary dia izay no navaliny ireo tamin'izay fotoan'izay hoe ataon'olona ho Jean Baptiste ny sasany, izany hoe mpelo lalana, Elia ho ny sasany, mpaminany ho ny sasany, ary dia izay koa amin'izao fotoana izao mpamitaka ho ny sasany, mpanofo ho ny sasany, tsy nisy zany JESOA izany, mpaminany fosiny izy ho ny sasany, fa tsy Andriamanitra na oviana izany JESOA izany, fa ho isika tokoa ary kristianina havana, isika izay mitondra n'izany anarana hoe kristianina, isika izay vita batemy ary iza tokoa i JESOA. Dia i Piera moa no solovava an'ireo rahalany apôstôly tamin'izay fotoan'izay, dia namaly i Piera hoe ianao no Kristy, ary dia izay no hevin'ny anarana hoe kristianina, izay no maha kristianina asika. Inona moa ny dikany Kristy Mesia, ilay mpamonjy ho ansika tokoa ve JESOA, ary inona ny dikan'izany hoe mpamonjy, ary inona natao hoe famonjena nentin'ny Kristy, satria ao anatin'izay no amaliana an'ilay fahasambarana andrandraina amin'ny rezao fankalazana ny MISY ka andehanan'ireo zanasika ka iombonasika sambatra ny madio fo fahitan'Andriamanitra, ary dia izay no alalinina, ary izay ny famonjena izay ny mahita n'Andriamanitra, ary mahita n'Andriamanitra raha madio fo, ary izay fahitana n'Andriamanitra izay no asambarana, ary dia izay ny famonjena. Ka lazainy JESOA ary fa sy mandeha ho azy izay fanadiovana ny fosika izay fanadiovana ny fosika izay fa no alalintsika tamin'ny 2 Alahady lasa izay, satria ny fosika no matetika ho isika no mamboly sampy, ary io sampy io no manakotra ny masosika, mandrakotra ny sofisika, mandrakotra ny fosika manontolo io sampy io, ka sy ahitantsika n'Andriamanitra, ka izay ny mahatonga sika sy ahita asambarana, satria sy madio ny fosika. Ka izay indrindra no lazainy JESOA fa sy maintsy diovina io, ary zay ny lalan'ny azo fizaliana, ny fizaliana noentiny JESOA, sy hoe mikasaka fizaliana isika na hoe mitady fizaliana, fa ilay fizaliana no lalana anadiovany JESOA sika, ary zay no nanolorany tenany, ary zay no nafoizany ainy teo amin'ny azo fizaliana, ka nanambarany tamin'ny apôstôly
rehefa ireo apôstôly nanambarany finoany rehefa isika zany mieky finoansika mieky an Jesoa famozena dia sy maintsy manaiky koa fa ho diovina amin'ny alalan'ny azo fizaliana amin'ny alalan'ny azo fizaliana izay fosika zay mba ahitasika an'Andriamanitra ka azahosika ny asambarana matetika nefa tahaka ny Piera zay enosika ao amin'ny evanjely dia ny laza i Piera sy mety zany ary nitenen'ny Piera mafy izy fa i Jesoa kosa nanambara tamin'ny Piera sy tany malemy anorenam-pangady ny finoana fa ady sady dia ho isika ka izay no mahatonga any Jesoa nilaza tamin'ny Piera mela amika ianao ry Satana satria sy mihevitra araka n'Andriamanitra ianao fa araka ny olombelona izay tokoa ary kristianina havana ary ho antsika rehetra izay miaino an'izao fandaharana izao sy mihevitry ny olombelona no lalam-piainasika sy fahendren'izao tontolo izao ny lalam-piainasika fa ny hevitr'Andriamanitra aoka isika hevitra araka n'Andriamanitra ary raha mihevitra miaraka amin'Andriamanitra isika dia ny lalam-piainan'i Jesoa no lalam-piainasika ka inona ny lalan'ny fiainan'i Jesoa ny nanadio ny fiainasika tamin'ny nanoloran'ny tena izy ka isika koa zany sy maintsy manolo tena ary sy maintsy idiovina iny fiainasika ary dia sy kobaka mbava izany fa ny tanterainy tokoa ary dia izay no mahatonga ny masinday Jakoba manambara amintsika ary dia ataoko fa io indrindra no teny izay manambara ny targetram-piainasika eto dia ny fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro ary io fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro araka io ampianarin'ny masinday Jakoba io izay lazainy hoe ny finoana raha sy ombanasa dia finoana maty raha isika ho velona ny finoansika ka handray an-tanana ny fiainan'ny eglizysika ny fiainasika tsirairay avy ary dia mba tiasika ho isy vokany izao pelerinage ny tanora ataosika izao dia izay ny lalam-piainana sy maintsy diovysika ny foa mampanahsika ka amin'izay dia i Andriamanitra tokoa no loharano sy fototra ny fiainansika eo anivon'ny fianakaviana eo anivon'ny fiarahamonina eo anivon'ny eglizy ka ho isy fifandraisana vaovao fifandraisana amin'Andriamanitra fifandraisasika samysika ary fifandraisana amin'ny zavaboary ka tsy fanapotika isony sika satria mahita n'Andriamanitra endrik'Andriamanitra ireo manodidina antsika rehetrarehetra ka raha endrik'Andriamanitra ny manodidina dia fitiavana zay ka raha fitiavana dia miombona ka noho izany sy ho isony ireny herisetra ireny ary dia izay ny dikany famindrapo satria ny fosika tsirairay avy efa nidiovin'Andriamanitra dia mifamindra fo isika ka ao anatin'ny fihavanana raha tiasika tokoa zany ilay fihavanana averimberisika matetika ary fihavanana araka izay fampianaran'Andriamanitra izay fa sy araka ny hevitra ny olombelona dia sy ho isony ireny fiasaram-belasi ireny ka hiezaka isika anatanteraka an'izay sitrak'Andriamanitra izay ka amin'izay dia ilay voalazany vakiteny voalohany bokin'i Isaia mpaminany na dia ao anatin'ny fizaliana aza ilay fizaliana fanadiovana dia izay fanadiovana izay no mitondra famozena ho asika tokoa ry Jesoa Tompo sy ny salasala tokoa ianao nanolotra ny tenanao nanolotra ny lamosinao kapoina ary sy ny lamosinao ihany fa ny tenanao manontolo natolotrao ho famozenanay ka ekanie ireo tanora marobe eny an-dalana ankehitriny azapa fa ianao tokoa no Mesia ka ao anatin'izay fandraisana anao Mesia zay no sy maintsy lalana ihany koa anadiovanao ny fonay ka rehefa madio ny fonay dia hitanao ary dia izany no asambarana ho anay ary dia izany no fiadanana ho anay aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika
fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i JESOA lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny KRISTY. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence monseigneur.